manatitra ny fiarabanantsika rehetra ndray izay mandray an'izao afatra izao ary mitondra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ao amin'ny tokantranonao indray ny pasteur Mahery Razafindralambo. Ny fanahy masin'i Jesosy Kristy any hitaridalana antsika foana ka hitondra fahatankarana ho mba hampahazava-tsaina mba ahalalantsika ny zava-miafina rehetra amin'ny tenin'Andriamanitra indray izay volazaina amintsika eto androany. Nianaritsika hatramin'izay ireo famantarana rehetra ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy ary hitantsika hatramin'ny voalohany fa tsy manana fotoana ela intsony ny fiangonana fa izao mihitsy isika ny fotoana fiomanana, izao mihitsy ny fotoana fiambenana. Inona ary ny tena tohipo sy tohim-panahy ilaina amin'ny maha-kristianina amin'izao andro farany izao raha te hitsena ny tompo eny amin'ny habakabaka tokoa isika ka anana antoka zato isan-jato fa tena hitsena azy marina. Voalohany aloha dia tsy maintsy manana tohipo tena makatony tenin'Andriamanitra isika tahaka an'ireo olon'Andriamanitra lehibe rehetra ao amin'ny Baiboly ary aharitra sy tena anana finoana ny Jesosy Kristy. Hoy ny Romanina 7:7 tapany faharoa hoe raha miara-miaritra aminy isika mba hiara anamboninahitra aminy koa. I Abrahama dia tena naharitra niaraka tamin'i Jehova ary nanana finoana lehibe izy. Tena lehibe ny fizahan-toetra nahazo an'i Abrahama kanefa dia nivoaka ho mpandresy tamin'ny fizahan-toetra lehibe izany izy. Ndao ankatsika lesona ary aloha ny tantaran'i Abrahama. Napana tena ny Abrahama Jehova fa anome azy ny taranaka tahaka ny kintana anisany. Hoy ny Genesis 15:15 hoe dia nitondra azy nivoaka tao ivelany ilay izy ka nanao hoe jereo ange ny lanitra ka isao ny kintana raha mahisa azy ianao dia hoy izy taminy ho tahaka izany ny taranaka ao. Ary nino an'i Jehova izy ka dia nisainy ho fahamarinana izany. Na dia nino ny teny fikasana nomena azy ary Abrahama dia tsy naharitra izy rehefa naharitra ny faharetany fahanatanterahany ny tenin'Andriamanitra. Naporosihany Sara vadiny izy aka ny agaran-deha vavy no vadiny mba hanananaka aminy ao amin'ny Genesis 19. Tena lainy Abrahama ho vadiny tokoa hiagaraka dia niteraka soamantsara any Ismaely izy. Rehefa nandeha nefa ny fotoana dia tonga tokoa ihany ny teny fikasan'Andriamanitra satria hoy foana isika tany aloha hoe ny tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka foana na ino isika na tsy ino. Ny zavatra mitranga dia teraka soamantsara ihany tokoa i Sara na dia efa antitra be azy izy niteraka ny Isaka izy. Rehefa tonga Isaka dia nasainy Sara noroahany Abrahama indray Ismaela sy ny reniny mba tsy iray lova amin'ny Isaka hoy izy Ismaela. Nalahelo Abrahama kanefa dia nampahereziny Jehova izy anaraka ny tenin'ny Sara satria tena Isaka tokoa ny tena zanaky ny teny fikasana. Dia voatery nandroaka ny Agara sy Ismaely Abrahama na dia tiany tokoa azy Ismaela satria zanany foana io. Ny lesona lehibe raisitsika amin'izany dia manana ny planiny amintsika Andriamanitra sy ny eo amin'ny fiainantsika. Izay planin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika izay aloha ny atao hoe volonté parfaite n'Andriamanitra. Ny atao hoe volonté parfaite n'Andriamanitra zany dia ny sitrapon'Andriamanitra tiany ho tanterahana eo amin'ny fiainantsika. Ary io tena planiny eo amin'ny fiainantsika. Fa rehefa tsy maharitra isika fa lasa manaonao foana tahaka ny nataony Abrahama sy Sara teto naka ny Agara ilay andevy-vavy dia lasa misy Ismaely nitranga teo amin'ny fiainany. Navelan'Andriamanitra isa nefa Ismaela noho ny tsy faharetany Abrahama sy Sara. Toy izany koa tsika misy Ismaela nitranga indraindray eo amin'ny fiainantsika. Ny volonté parfaite n'Andriamanitra dia niandry ny Isaka sy Abrahama Sara fa rehefa tsy nahandry izy fa nampiasainy Ismaely dia Ismaely indray no atao hoe volonté permissive n'Andriamanitra. Ka ny atao hoe volonté permissive indray zany dia zavatra tsy sitrapon'Andriamanitra fa navelany hitranga noho ny sitrapontsika Ismaely izy eto. Tsy maintsy ho lasa tsilo antsika foana nefa ny Ismaely eo amin'ny fiainantsika, indrindra rehefa tena tonga ilay tena sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Teto dia voatery tsy maintsy nandroaka ny Ismaely Abrahama na dia tena tsy foiny sy tiany aza ilay zaza satria tonga Isaka. Satria Isaka ho isika ny tena zanaky ny teny fikasana. Tsilo lehibe ary tena naharary teo amin'ny Abrahama zany kanefa dia tsy maintsy nataony noho ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy maintsy tsilo antsika foana
ny endrika volonté permissive rehetra mitranga eo amin'ny fiainantsika. Noho izany dia mila maharitra ny tena planin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika isika mba tena ho ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra marina tokoa. Izao fiainany zanak'olombelona iainantsika izao dia tena volonté permissive n'Andriamanitra, satria ny tena volonté parfaite n'Andriamanitra eo amin'ny fiainany zanak'olombelona mantsy dia hiara iaina amin'ny mandrakizay ny olombelona voalohany sy ny taranany dia hiatana sevy zany. Fa rehefa nifidy ny anota izy ireo nanaraka ny tenin'ny devoly dia tonga teo amin'ny volonté permissive n'Andriamanitra ny olona noho ny ota, satria Andriamanitra tsy miara-miosina amin'ny ota. Ny volonté permissive n'Andriamanitra izay tsy sitrapony fa sitrapontsika kanefa navela ny tranga dia tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olona rehetra noho izany ota izany. Hoy ny Romanina 7:7-20 hoe fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Dia tsy maintsy nanao ny famonjen'Andriamanitra hanarenana an'izany, tsy maintsy nidina ny tafinofo izy, nanao ny filazantsara mba hamonjena ny olona. Maty izy tena levina ary natsangana tamin'ny maty mba ho arahan'ny olona rehetra mandray an'izany filazantsara izany ka te hiaraka amin'ny mandrakizay any amin'ny fitoerany masina. Ny tena lazaina amintsika dia tsy maintsy makato tsy misy fepetra ny filazantsara isika rehetra raha te hiditra ny fanjakan'Andriamanitra mandrakizay araka aminy rehefa tonga Jesosy Kristy. Efa hitantsika tany aloha fa Andriamanitra dia omniprésent amin'ny fotoana rehetra, izany hoe efa hitany meloa daholo ny zavatra rehetra hitranga ny aorinany. Ny dikany dia aleo manaraka tsy misy fepetra izay lazainy satria izy ny mahalala ny hoavinao, eo anatrehany daholo ny zavatra ho avy rehetra, ny ho avinao rehetra. Ka rehefa nanoratra meloa ny tokony atao izy mba tsy ho very mandrakizay ny fanahintsika any amin'ny fahaverezana dia mila mankato tsy misy fepetra ny tenin'Andriamanitra isika amin'izany. So ihany fa nakaleso ny Abrahama nanomboka teo ka dia nanaraka tsy misy fepetra ny tenin'Andriamanitra amin'izay izy, lasa nanana finoana lehibe ny tenin'i Jehovah izy. Tsy nanaiky tafalatsaka tamin'ny tsy finoana intsony izy fa tena nino ny tenin'i Jehovah, tsy nisy fepetra nanomboka teo ka nahatonga azy nantsona hoe rain'ny mino. Mbola nizahany Jehovah toetra indray izy rehefa nanomboka ny alehibe Izaka. Nasain'i Jehovah naterina ho fanatitra holokausta na fanatitra hodorana ho azy Izaka, izay any sisa zana mitokana ilay tena tiany. Izany fanatitra holokausta izany dia tena fanatitra tao lavenona hatrany amin'ny taonana mihitsy ny dikany. Ny zavatra nahavariana teto dia tsy nampiseho fahamalina intsony Abrahama na kely aza fa tena naneho an'izany fankatoavana tsy misy fepetra ny tenin'i Jehovah izany izy. Tsy mahita ao amin'ny soratra masina mihitsy ianao manao hoe nampiseho endrika fiadikevitra Abrahama na niady varotra, fa vao niteny Jehovah ao amin'ny Genesis 2:20 hoe ento ny zanakao, lailahy tokanao izay tianao dia Isaka, nataony mazava tsara mihitsy. Ka mankanesa any amin'ny tendrombohitra Moria ary atero any izy ho fanatitra hodorana, amin'ny dikateny frantsay hoe fanatitra holokausta, lavenona hatrany amin'ny taonana ho any dikan'izany, ao amin'ny tendrombohitra anankiray izay olazaiko aminao. Dia tonga dia manohy ny 7 hoe ary ny fo maraina koa i Abrahama dia nandeha nanatanteraka izany izy. Tena finoana lehibe izany. Asika raha avita fo maraina raha tena tratran'izany tokoa, fa i Abrahama tena nanana finoana lehibe an'i Jehovah ka nitazona ny teny fikasan'Andriamanitra foana izy. Tena nino izy fa Isaka ny zanaky ny teny fikasana satria tenin'i Jehovah izany. Nino izy fa tsy maintsy tanterahan'i Jehovah ilay teniny hoe avy amin'ny Isaka no ahatonga ny tarana no toy ny kintana no isany. Ka na dia niteny azy Jehovah hoe atero atao fanatitra holokausta ho ahy io, dia nanatanteraka izy satria nino izy fa tsy mivadika amin'ny tenin'ny Andriamanitra. Nino izy fa na dia atao fanatitra holokausta ho lasa lavenona hatrany amin'ny taonana azy io sahaka io, dia ho hain'Andriamanitra ny mamerina an'io ho velona indray ahatonga n'ilay teny fikasana ho tanteraka. Nino izy fa na inona hitranga eo dia avy amin'io Isaka io no ahatonga ny tarana no toy ny kintana nisany. Teny fo maraina izy, niedinedina mihitsy izy, niomana ny andehanao fanatitra holokausta ny Isaka noho ny finoany, fa tsy maintsy tanteraka ny tenin'Andriamanitra. Rehefa tonga teo amin'ny vohatra anaovana ny fanatitra izy izay efa hitantsika tany aloha fa teo ny nananganana ny tempolo jiosy anankiroa,
ary mbola ho eo ny ananganana ny tempolo fahatelony jios zay ho atsangana tsoatsy. Rehefa tonga teo izy ao amin'ny Genesis 2:20 dia hoy ny teny hoe nohony tamin'ny andro fahatelo i Abrahama dia nanompo ny masiny ka nahatazana ny tany tery alavitra iry. Dia hoy Abrahama tamin'ny zatovony, mijanony eto amin'ny borika ianareo fa izaho sy ny zazalahy andeha akery ary ivavaka izahay ka iverina eto aminareo indray. Ivavaka izahay dia iverina eto aminareo indray. Tena nanino teto i Abrahama fa na inona hitranga eo amin'ny ofanatitra io dia nino izy fa iverina ody miaraka aminy ty zanany izay Isaka ity. Dia izany tokoa no nitranga rehefa andeha anatsatokatsy hamono ny Isaka Abrahama ao amin'ny Genesis 2:20 dia nisakanan'ny anjely olona iteny hoe aza maninjitra ny tananao amin'ny zazalahy ary aza maninona azy akory ianao fa hitako zao fa matahotra an'Andriamanitra ianao ka tsy narovanao tamiko ny zanakao dia lahy tokanao. Ary Abrahama nierika nijery ka indro nisy ondro lahy teo ivohany voasanga zotry ny kirihitrala ny tandrony dia lasy Abrahama ka naka ny ondro lahy ary nanatitra azy ho fanatitra dorana ho solo ny zanany. Nahoana ary Andriamanitra no manao fizahanttoetra mahamay tahaka an'izany satria te hafantatra izay ao am-pontsika marina izy hoe inona ny zava-dehibe ao anatin'ny fontsika, ilay zavatra omeny antsika ve sa izy ilay manome. Fizahanttoetra-pahazo ny zanak'Andriamanitra rehetra zany na izaho na ianao. Mila mametraka ny safiditsika ao amin'ilay nanome fontsika dia Jesosy Kristy raha te handresy amin'ny adintsika ka anana fiainana mandrakizay miaraka aminy. Ry havana malala, raha tsy Jesosy Kristy ny voalohany eo amin'ny fiainantsika sy ao anatin'ny fontsika dia anana olana fontsika. Raha ny fitahiana sy ny fahagagana sy ny zavatra eto amin'ity zao tontolo zao ty no mahamaika antsika mihoatra noho ny fananantsika fiainana mandrakizay miaraka amin'ny Jesosy Kristy dia azo antoka fa hiverin-dalantsika rehefa tonga ny fotoana andaly ato sarotra isika. Izay na ny Abrahama. Ndao jerentsika indray ny tantaran'ny Daniela sy ny Jaona apôstôly dia akatsika lesona ihany koa satria i Daniela ny mpaminany tiany Jehova indrindra ary ny apôstôly Jaona no apôstôly tiany Jesosy Kristy indrindra. Ny Daniela 10:1 dia manao hoe ry Daniela malalo fantaro ny teny izay lazaiko aminao ka mijoro. I Daniela rery no mpaminanina tsony Jehova hoe malala. Ao amin'ny Daniela 7:7 tapany faharoa dia hoy ny tenin'i Jehova tamin'ny Daniela hoe satria malala indrindra ianao. Dia toy izany koa ny apôstôly Jaona, izy ny mpianatra tiany Jesosy Kristy indrindra. Ao amin'ny Jaona 7:7 dia hoy ny teny hoe ary nisy mpianatra anankiray nipetraka nihinana teo anelan'i Jesosy dia ilay tiany Jesosy. Nahoana Andriamanitra no misafidy olona tiany tahaka an'izany? Miangatra ve Andriamanitra? Tsy hoe miangatra Andriamanitra fa ny toe-pontsika no mahatonga azy ho tiantsika na ankahalatsika. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny Romanina 7:7 hoe Jakoba ny tiako fa Esau halako. Inona no natonga an'Andriamanitra ny teny an'izany? Ny toe-po. Tianao ve Jesosy hiantso anao hoe malala ao amin'ny toe-ponao ny lakile? Toe-po makatony tenin'Andriamanitra no nananan'ny Daniela sy ny apôstôly Jaona ary toe-po tsy niala tamin'Andriamanitra mihitsy na inona nahazo azy. I Daniela dia tsy niala tamin'i Jehova mihitsy. Intelo isan'andro izy no nivavaka tamin'i Jehova. Fanaony zany ho fitiavany an'i Jehova ary tsy niala tamin'izany fomban'izany mihitsy izy na dia ho vonoina hatramin'ny ainy azy. Rehefa nasandratr'Andriamanitra tokoa mantsy Daniela ka lasa anisan'ny komandy lehibe mpanapaka tao amin'ny lapa tamin'izany dia satria tena naman'ny mpanjaka Darius Daniela dia nakamamy ny Daniela mihitsy ny mpanjaka Darius noho ny toe-pony. Hitanao fa ao amin'ny toe-po foana ny lakile. Dia nialina ny Daniela ireo mpanapaka niaraka taminy ka nikendry izay hahafaty azy mihitsy. Nampanao lalàna sy namitaka ny mpanjaka Darius izy ireo mba ho an'ny mpanjaka Darius ihany no hivavahana fa tsy amin'Andriamanitra hafa. Dia nanaiky ny mpanjaka satria tsy nahalala ny hefipetsy tao ambadika. Rehefa vita tombo-kasehan'ny mpanjaka ny didy dia tsy azo ovaina intsony zany ao amin'ny lalàn'ny Medianina sy ny Persianina. Mivoaka ary ny didy fa tsy misy mahazo mivavaka fa tsy amin'ny mpanjaka Darius ihany
fa zay mivavaka amin'Andriamanitra hafa dia ho atsipy any anaty lavaky ny lioana. Rehefa nivoaka ny didy dia fantatry Daniela tsara ny ahazo azy araka izany fa raha vao miantso ny anaran'i Jehova eo izy dia lavaky ny lioana no miandry azy. Fa tsy nampijanona azy anao zay efa fanaony zany fa mbola nivavaka tamin'i Jehova ihany izy ary hitan'ireo komandy namany zay efa niandry azy kendritohany zany ka dia natsipy tany andavaky ny lioana tokoa Daniela. Dia haitsika ny tantara ao amin'ny Daniela toko fahentina fa tsy lany lioana akory Daniela fa narova ny anjelin'ny tompo izy tao andavaky ny lioana. Izany toe-po zany no lakile itiavan'Andriamanitra atsika. Toe-po tsy miala amin'Andriamanitra mihitsy. Na dia hiatra hatramin'ny aina aza dia mijoro foana, tsy miala mihitsy. Toy izany koa ny apôstôly Jaona. Mario fa isaky ny manao fahagagana Jesosy Kristy dia teo foana ny apôstôly Jaona. Tsy miala mihitsy izy fa nanaraka an' Jesosy Kristy foana tamin'izay rehetra nalehany. Teo an-tendrombohitra izy dia nahita ny famirapiratany Jesosy Kristy tamin'ny Jesosy niova tarehy ao amin'ny Mateo toko 17. Nataiza nanaovan'i Jesosy Kristy ny mission rehetra, na fitoriana filazantsara, na fanasitranana, na fahagagana teo foany Jaona. Izy ilay mpianatra nahenony vidoboko ny fon'i Jesosy Kristy rehefa nitositosy teo amin'ny tratran'i Jesosy Kristy izy teo am-pisakafoana. Hatreo amin'ny fialan'ain'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia teo foana ny apôstôly Jaona. Ny apôstôly rehetra rifatra nandositra daholo no nitahotra ny Jiosy na hipetera ilay nomena ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra aza. Tsy hita izay nalehany fa lasa nandositra. Sady efa nandahan'i Jesosy Kristy intelo petera. Azo antoka fa tena efa nibebaka izy teo. Rehefa natsapa fa tena tanteraka marina ilay tenin'ny tompo hoe mbola tsy misy akomaneno dia andaha intelo ianao. Fa na dia azo antoka fa nibebaka azy izy teo dia tsy mbola vita treo ny fahadisoana nataon'ny petera fa mbola nirifatra nandositra ny afiny izy fa tsy mba nanaraka mba nampaherina nijery izay niafaran'i Jesosy Kristy. Fa ny apôstôly Jaona teo foana. Izy rery no apôstôly nanatrika hatrany amin'ny fialan'ain'ny tompo teo amin'ny hazo fijaliana. Izany natonga an'i Jesosy Kristy nanankina tamin'ny Maria reniny ao amin'ny Jaona toko 7:7 nakininy tamin'ny Jaona apôstôly. Hoy ilay teny hoe indro ny reninao. Azo antoka tokoa mantsy fa maty tanora ihany Josefa vadin'ny Maria satria teo amin'ny 12 taonan'i Jesosy Kristy izay nampianatra ireo mpampianatra tao amin'ny tempoly. Teo no nahitanan'i Josefa farany voasoratra tao amin'ny Baiboly. Dia azo antoka fa Jesosy Kristy no nandrafitra avy eo nanohy ny asan'i Josefa mba hamelomany ny Maria reniny sy ireo zandriny maro iray tapo amin'i Jesosy Kristy. Hoy ny Jiosy rehefa nilazan'i Jesosy izy ao amin'ny Marka toko 4:7 hoe tsy ilay mpandrafitra zanaky Maria. Io no milaza fa nandrafitra Jesosy Kristy nandimby ny asan'i Josefa. Ary rahalahin'i Jakoba sy Josesy sy Jodasy sy Simona va ilay ty, ary tsy ety amintsika va ireo anabaviny. Indray no milaza fa manana rahalahy sy anabavy Jesosy Kristy izay zandriny zanaky Maria sy Josefa, fa tsy Jesosy Kristy rery akory no nateraky Maria. Dia nalahelo-ny Maria teto Jesosy Kristy tao ambonin'ny hazo fijaliana satria izy no ilay sisa amin'ny anteheran'ny Maria amelona ny ankonana, kanefa izy ty efa ho faty eo amin'ny hazo fijaliana. Dia nanankina ny Maria tamin'ny Jaona izy hoe indro ny reninao. Dia hoy nitoy any teny hoe ary tamin'izany ora izany dia noraisiny ilay mpianatra ho any aminy izy. Voalaza araka ny tantara tao aorianan'io fa nipetraka tany amin'ny apôstôly Jaona tokoa i Maria ary ny apôstôly Jaona no niany ankohonan'i Maria avy eo. Ary tsy izany ihany fa ny apôstôly Jaona irery no nomeny Jesosy Kristy ny faminaniana sy ny fanambarana rehetra ny amin'ny fiaviany dia nanoratra ny bokin'ny Apokalipsy izy. Ny apôstôly Jaona rery no tsy maty martiry, naharitra 100 taona mahery izy vao maty. Tena nanehoany Jesosy Kristy ny voninahiny foana izy. Ny tiana lazaina dia raha tiantsika ny tiavan'ny tompo antsika ka anakinany antsika ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia aza miala amin'i Jesosy Kristy mihitsy. Mila mahatoky hatrany amin'ny fahafatesana ary manana ny finoana azy tanteraka. Voalaza araka ny tantara fa nisy fotoany Jaona tao amin'ny nosy Patmosy tao anaty barika feno menaka nampangotrahana fa tsy nampaninina azy akory izany nanaovan'ny Romanina azy.
zavatra telo no manaraka foana ny faminaniany Daniela sy ny apôstôly Jaona dia ireto avy: fisandratana, fiarovana ary fanambarana sy faminaniana. Ry havana malala, efa niarahantsika teto foana fa mbola hiatrika zavatra maro sika mandra-pahatonga ny tompo, faninjehana, fahoriana, dona maro isan-karazany. Mila manana hatrany amin'ny fanahany maro teritsika, vonona ny fatoan'i Jesosy Kristy raha ilainy zany. Imbetsaka ny Baiboly milaza fa hiady sy hamon'ny olo-masina ireo gouvernement mondial sy ireo religion mondial hitsangandreo. Hoy ny Apokalipsy 3:17 hoe navela hiady tamin'ny olo-masina izy ka haresy azy. Ny Daniela 7:1 dia milaza fa nanoto ny olo-masina izy ka haresy azy. Ny Daniela 7:4 milaza fa animba ny mahery sy ny olo-masina izy. Hoy ny Apokalipsy 1:7 hoe ary rehefa novahany ny tompoka se fahadimy dia hitako teo ambanin'ny altara ny fanahany izay voavoniny noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana izay noazoniny. Ary niantso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe tompo masina sy marina, mandra-pahoviana no tsy hitsaranao sy hamalinao ny ranay amin'izay monina ity ambonin'ny tany. Ary samy nomena akanjo fotsy lava izy rehetra, ary nasaina ny ala sasatra kely aloha izy mandra-pahatapitry ny mpamony namany sy ny rahalahany izay efa ho vonoina tahaka azy keo. Tena isan'ny faninjehana be ny olona masina, ary hitantsika fa efa manomboka izy io. Araka ny voasoratra eto dia nangataka intervention tamin'i Jesosy izy ireo, ny olo-masina nampijalian'ireo, fa tsy namaly vavaka ny tompo teto. Mila fantatsika fa tsy mamaly vavaka araka ny fieritreretantsika azy ny tompo indraindray, fa na mamaly vavaka izy na tsy, mila manaiky sika fa izy foana no Andriamanitra, ary mila manana toe-po foana manome voninahitra sy misaotra azy, mametraka azy eo mahandriamanitra azy foana, na misy valim-bavaka na tsy misy valim-bavaka. Satria sika indraindray mbola mikajikajy ny anio sy ny ampitso, fa izy kosa efa mikajikajy hatrany amin'ny mandrakizay atsika mihitsy. Dia na dia tsy mifanaraka mikajikajytsika zany valim-bavaka azotsika, dia mila manana toe-po manome voninahitra azy foana tsika. Ka na enina tsy ny valim-bavaka ataotsika dia mila manaiky fa valim-bavaka foana ny anaran'izany. Ny zavatra azo antoka dia mila nyreto zavatra telo voatanisa tany aloha reto sika: fisandratana, fiarovana ary fanambarana mandra-pahatonga ny Jesosy Kristy. Ka na inona toerana misy atsika dia azo antoka koa fa ny toe-potsika ihany ny lakile hatongavantsika amin'izany, satria arakaraka ny toe-potsika ny fitantanan'ny tompo ny fiainantsika. Na izany aza nefa dia tsy Abrahama ny tokony alaitsika tahaka, na ny Daniela na ny apôstôly Jaona, satria raha ireo no alaitsika tahaka dia tsy ahasoantsika izany, satria olombelona ihany ireo, nanana ny fahalemeny koa ireo, fa Jesosy Kristy ihany no mila alaitsika tahaka, satria Jesosy Kristy ny modelintsika. Raha Jesosy Kristy no alaitsika tahaka dia makany amin'ny fahatanterahana ny lalantsika, satria Jesosy Kristy irery no tanteraka, izy rery ihany no hany tena tanteraka. Na inona ataonao, na inona mahazo anao, ary na inona fizahan-toetra mandaly eo anoloanao, raha te hanana fiainana ao ambanin'ny tompo isika dia manontany tena foana hoe raha Jesosy Kristy ny teto dia inona ny nataony? Raha Jesosy Kristy ny mandalo an'izao lalovako izao dia inona ny nataony? Raha hainao ny valiny dia izay foana no ataovy, fa ho ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra foana ianao. Fa mazava ho azy fa mila mianatra sy mahalala tsara ny tena toe-pon'i Jesosy Kristy ianao. Ahoana ary ny tena toe-pon'i Jesosy Kristy ho ianao? Tiany olona rehetra izy, na dia ny fahavaliny azy, raha misy manozina azy dia misaotra izy ary mivavaka ho an'ny fahavaliny izy. Raha misy mamely te hamaina ny takolany havanana dia omeny azy koa ny anankiray. Ny fon'i Jesosy Kristy koa dia mitepo ao amin'ny filazantsara ho famonjena ny fanavery, tsy mitepo ao amin'ny arena na ao amin'ny famantarana na ao amin'ny fahagagana izay voizina mafy ankehitriny etsy sy aroa ny fon'i Jesosy Kristy, fa mitepo ao amin'ny filazantsara izay niaretany. Raha te hanana ny toe-pon'i Jesosy Kristy ianao dia raiso, eoreno, ary tory foana ny filazantsara famonjena izay niaretany izany. Ny filazantsara dia efa hitantsika tany aloha foana
fa ny filazantsara tsy hoe ny tenin'Andriamanitra fotsiny na ny hoe ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy loatra akory araka ny fahalalan'ny maro azy, satria betsaka ao no miresaka an'izany hoe filazantsara miteniny teny hoe filazantsara fa tsy mbola mahalala tsara akory ny tena dikany. Fa ny tena atao hoe filazantsara araka ny Korintianina voalohany 5:10 andininy voalohany ka hatramin'ny 4 dia Jesosy Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina, dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Tsy maintsy raisitsika sy iorenantsika zany satria izany no amonjenantsika raha tanantsika tsara. Ka ny fanatanterantsika an'izany dia ny asan'ny apôstôly 2:7 izay manao hoe mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny elokareo ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Mandra-pahatonga an'i Jesosy Kristy eny amin'ny rao an-lanitra zany dia mila manapa-kevitra isika hiala amin'ny tsy sitrapon'Andriamanitra rehetra, tsy mandeha amin'ny sitrapon'ny nofontsika intsony fa mitodi-doha amin'ny sitrapon'Andriamanitra rehetra kosa, manapa-kevitra andeha amin'ny fiainam-pahamasinana amin'izay. Izay ny fibebahana. Rehefa tonga amin'izay fanapa-kevitra izay ianao dia ataon'ny Baiboly hoe maty ny amin'ny ota, satria maty Jesosy Kristy noho ny fahotantsika dia isika kosa tsy maintsy maty amin'ny fahotantsika. Hoy ny Romanina 9:2 milaza azy hoe ataontsika izay efa maty ny amin'ny ota ahoana no velona amin'ny any. Rehefa maty dia tsy maintsy alevina ny batisan'ny ranobe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba azo famelana ny elokareo ny Baiboly teo. Zava-dehibe zany ny batisy ty ry havana fa tsy fomba am-piangonana akory ny batisan'ny ranobe fa tena famonjenanao io, satria ao amin'ny batisa amin'ny ranobe no hamelan'i Jesosy Kristy ny eloka rehetra izay mibebahantsika. Fandevenana ny otantsika vita hatramin'izay io, fa fan'ny Jesosy Kristy daholy ny otanao rehetra hatramin'ny anao vao nanomboka nianatra nanota ka mandra-pivoakanao anaty rano ao. Zava-dehibe zany, satria ilaitsika ny famelan-keloka ary zava-dehibe ny famelan-keloka. Ny olona tsy voavela eloka tsy afaka hiditra mihitsy ny fanjakan'Andriamanitra. Ny hevitra ara-panahan'Andriamanitra ny amin'ny batisa dia ny hoe mba tsy hiverenantsika amin'ny ota intsony dia tsy maintsy alevintsika amin'ny batisa amin'ny anarany mihitsy aloha ny otantsika, satria ny zavatra levina dia maharikoriko ny mandrongatra azy indray. Ary ao aorianan'ny fibebahana ny batisa satria ny olona maty no alevina fa naporofona ny fahafatesana ny fandevenana, satria ny fibebahana ny fahafatesana ary ny batisa ny fandevenana. Ny olona efa nibebaka zany no atao batisa, fa raha tsy zany dia lasa mandevimbelona le olona mpanao batisa ary ranobe no ampiasaina satria ateraky ny rano ny filazan'i Jesosy Kristy an'io batisa io ao amin'ny Jaonina 2:5. Ninina mihitsy ny tompo ny lazan'izany. Mba ahoana moa sika rehefa ninina zany? Fa teto dia le Andriamanitra ny lanitra mihitsy no nilaza sy ninina, fa tsy hiditra ny lanitra isika raha tsy mandalo an'ireo dingana ireo. Ola itenin'i Jesosy Kristy ao amin'ny Jaonina 2:7 hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa. Io le ninina. Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ny atao hoe ateraky ny rano dia atao batisa amin'ny ranobe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy araka ny voalaza teo. Izay no maha-ranobe ny ampiasaina satria ateraky ny rano lazain'i Jesosy Kristy teto. Mba hatanteraka ny fahaterahana dia ilay miteraka ny tsy maintsy lehibe no ilay ateraka. Izany hoe ny rano no tsy maintsy lehibe no ilay olona atao batisa. Izay no hevitry ny hoe ateraky ny rano, fa raha kely no le olona le rano dia lasa le olona indray no mitera-drano. Izay ny batisa famonjena lehibe ho iateo satria ao no hamafan'i Jesosy Kristy amin'ny rahany izay nalatsany tao Kalvari ny otantsika rehetra izay mibebahantsika. Voavela eloka tanteraka ny olona vita batisa. Aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny elokareo, olona iteny teo. Fa tsy mahazo mijanona eo, fa mbola tsy maintsy mandray ny fanomezana dia ny fanahy masina satria tsy mijanona tao am-pasana Jesosy Kristy fa nitsangana tamin'ny maty izy. Isika koa tsy mijanona eo amin'ny batisan'ny rano fa tsy maintsy mandray ny fanomezana dia ny fanahy masina amin'ny alalan'ny batisan'ny fanahy masina.
hoy jaona mpanao batisa ao amin'ny lioka toko 7:4 hoe izy no hanao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy afo. Jesosy Kristy io izy io. Nitsangana Jesosy Kristy tamin'ny andro 7 dia isika kosa atsangana ho zanak'Andriamanitra. Hoy ny Romanina toko 7:7 tapany 2 hoe fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Dia hoy ny 4:40 ao amin'ny Romanina toko 9 io ihany hoe fa izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Hoy Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona toko 4:7 hoe fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy no hitaridalana anareo amin'ny marina rehetra. Ny fanahy masina no manome hery atsika mba tsy hiverenantsika amin'ny ota intsony rehefa avy ny bebaka. Ny fanahy masina no ahatonga atsika ho vavolombelona ka hitorintsika ny filazantsara marina araka ny teny ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 1:15 manao hoe fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ka ho vavolombelo koa Jesosy Kristy. Ny fandraisana an'io fanahy masina io dia efa hitantsika foana tany aloha fa tsy resahantsika lava be intsony eto hoe miteny amin'ny fiteny tsy fantatra foana, miteny amin'ny fiteny maro samihafa foana. Endriky ny fahafenony ny fanahy masina io. Izany ny filazantsara ny aretan'i Jesosy Kristy sy asainy toriana amin'ny olombelona rehetra. Mitepo ao amin'izany filazantsara izany ho atany aloha ny fon'i Jesosy Kristy satria ny aretany izany mba hamonjen'ny olona rehetra eran'izao tontolo izao ary izany no misy ao an'tety izay nitanterahany tao an-Kalvari. Maty izy noho ny fahotantsika dia nalevina ary natsangana tamin'ny maty. Isika kosa mibebaka tao batisa amin'ny rano be amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary mandray ny fanomezana dia ny fanahy masina mandray an'izany. Ateraka indray ho Jesosy Kristy ihany ao amin'ny Jaona toko 7:7. Izany tompoko natao hoe filazantsara marina. Raha te hanana ny tena toepo kristianina mpanaradian'i Jesosy Kristy izany tsika, raiso, ioreno ary tany tsara izany filazantsara famonjena lehibe izany ary dia mandeha amin'ny fiainam-pahamasinana amin'izay tsika izay tarihan'ny fanahy masina tsika mandra-pahatonga an'i Jesosy Kristy eny amin'ny rao an-lanitra. Azo antoka ny lanitra raha izany ny lalan'ny olona. Ny aretan'ny tompontsika izany filazantsara izany ry havana ka rehefa tonga izy amin'ny fiaviany dia izay mahalala azy sy manaiky mandray an'izany filazantsara izany ihany no miakatra hitsena azy eny amin'ny habakabaka. Fa izay tsy manaiky ny filazantsara kosa dia hoelohana sy hiaran'ny fahatezeran'Andriamanitra mahatahotra. Hoy Jesosy Kristy nametraka ny hafatra lehibe tamin'ny mpianatra talohan'ny akarany ao amin'ny Marka toko 4:5 nandafatrafatra azy izy hoe izao no ataovy mandra-piveriko. Olona iteny mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay mino sy atao batisa novonjena fa izay tsy mety mino no elohana. Hoelohana izay tsy mety mino sy mandray ary manaiky ny filazantsara. Ka rehefa hiverina tokoa izy izay efa niresahantsika teto foana fa tsy ho ela intsony izany fotoana izany dia hoy ny Tesalonianina 2:1-7 tapany 2 sy ny 5 hoe raha iseho Jesosy Tompo avy any an-danitra mba amin'ny anjeliny heriny amin'ny afo midedadeda, tsy dia mila dictionnaire izany hoe hafa dia afo be ny dikan'izany, amaly izay tsy mahalala an'Andriamanitra sy izay tsy manaiky ny filazantsara ny Jesosy Tompontsika. Zava-doza ny azon'ny olona tsy mandray ny filazantsara ry havana. Noho izany dia tsy tsahatra mihitsy izay hitory an'izany filazantsara izany aminao mandra-pahatonga an'i Jesosy Kristy eny amin'ny rao an-lanitra satria izany koa no misehoana ny raha ny tompo anay mandra-pahatongany. Atanteraka ny Mateo toko 4:4-4 hoe ary hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany. Raha te hanampy anay ianao amin'ny fitorinan'izany dia raiso ny larana finday azahoanao anay any amin'ny farany fandarana. Mino aho fa tena fantatra ao amin'izay amin'izao ny atao hoe filazantsara izay nitorian'ireo apôstôly ka tsy hahatratranao intsony ilay tenin'Andriamanitra hoe fa raha miafina ny filazantsara anay dia miafina ho an'izay very izany. Izay no azonay lazaina androany aloha momba ny toepo kristianina tsy maintsy hananantsika amin'izao andro farany izao.
amin'ny fandaharana manaraka tsika dia hianatra zavatra tena mahalinanao indray amin'izao andro faran'izao. Tombo foana ny ankonana entany ny havana mantsakaiza ary aza vela isy anakana anao tsy anaraka ny toy any fandaharana. Samy ho tahiny Jesosy Kristy sika rehetra ary mandehana ao amin'ny fahasoavany. Veloma tompoko.